fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefanialina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Alatsinainy fa 12 Desambra Frank Ramason miarabanao eto amin'ity fandarana ho izitsika ity raha-pianaintro ny mpianaotsika amin'izao takarivo zao. Miarabanao sy naiza ary miarabako zany amin'ireo mpianosika amin'izao ariva izao. Raha tsy ivona fofony tantara Frank Ramason 12 Desambra tahaka izao tamin'ny taona 2024 nanatanterahana ny fifidianana taona maromaro ateoriana hiasika ny fifidianana ihany kotsika afaka 3-4 andro eo efa samy ao anatin'ny famaraparanana ny fampelezan-kevitra na ny fifidianana filoham-pirenena na ny enenivon'ny fifidianana solombavam-bahoaka ohatrohatrany ahoana no ijeren'ny Frank Ramason le teojara zany amin'izao andro vitsitsy zao. Eny ohatrany mamofo tamantsika ny zay nambo 16 Desambra izay anefa tsara tsahivina ihany fa io fifidianana io metombon'ny krizy ngeza be mihitsy teto amin'ny firenena satria tamin'izany no nilazana an'le hoe premier tour dia vita ary tsy nanekeny zany ny ankilany hoe ny Chine zany hoe fidiana faharoa fa namoka teo le karazana manipulation tany amin'ny tsara tany amin'ny haute cour constitutionnelle satria tsy nekeny tany amin'ny lafaravalomana ireo izay ataontsika hoe ny tsara n'le premier tour zany izay tany Mantasora fa tsy tany amin'ny siège ny HCC ny Chine ny problème voalohany dia tamin'ny teo moa dia hitanao tsara fa natamin'ireo zany fotoana zany dia efa matotra tao an-tsain'ny betsaka lay slogan hoe premier tour dia vita ary hita ihany zany fa hoe nisy fa frisy nitao pression tadidinao tsara hoe le krismasy mpanjesena ary zay motrany ny rehetrarehetra amin'ity fifidianana ity hoe sao dia tsisy anaiky indray zay hoe valim-pifidiana amin'ity deuxième tour ity satria samy tokona amin'ny ataontsika hoe position zay misy azy zany zao ny zavatra iny rehetrarehetra satria raha mahita ianao zao raha avatsy minako lafaravalomana dia efa milaza ihany hoe mety misy osoka mety misy zavatra hitranga satria zao izy raha rova miresaka hoe le tokony raiky mitepolo isan-jato mivatin'ny docteur Robinson tamin'ny fitovana voalohany ary tsy min'ila ihany koa nefa raha mahita le pression ataon'ny akolafy Rajoel sy manaraka ny Erjonary mampianina dia hita mihitsy zany fa mamory vahoaka be da be mamory olona ara-dalàna sa tsy ara-dalàna le famorina miaraka amin'ny filohan'ny tetezamity hoe izay mantsy le ataontsika hoe reproche n'Andriamatoa ministre lehibe ny gouvernement dia ny zavatra mahagaga dia ny hoe amin'izay hoe sao dia fomba iray zay efa hitazanana sady fa tsy anaiky io zareo ny valim-pifidianana amin'izay ka eo zany mba mbola manany tanina ny aloka n'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny Andromarika Valomana ka io nge tokony hoe mijery mihitsy zany ireo totsika hoe kandidana koa hoe tsy efa tokony hoe avalo lave ny pejy avalo lave ny tantara fa izy voala mihitsy zany zao no ataontsika hoe tokony hanana an'le vision hanana an'le ataontsika hoe sary manavin'ny ty Madagasikara ty ho anavin'ny vahoaka malagasy fa tsy miankin-dotsony amin'le rola zay ataontsika hoe piahy azy ary io mantsy no mampanahy ny rehetrarehetra mampanahy comité international mampanahy ny vahoaka malagasy zay mitady fanovana hoe tsy reo ihany akory no ataontsika acteur politique izy rola fa tokony mporofona amin'izay zany amin'izay hoe programme marina zay tiany hoe hotsarainy vahoaka amin'ny 20 Desambra. Fa mazana zany Frank Ramason tsy azo adinona koa fa reo mpanao politika manodidina ny ankolafy Rajoelindreo ihany koa no anisany nanosika Andravalomanana tsy anaiky an'le deuxième tour tamin'ny taona 2024 Manandafy, Masson Evariste, Pasteur Andriamanjato, Ratsiraona na Voninahitra Saint-Eugène na Petra Kotonena sy ny sisa reo ihany reo mbola ato ambadiky ny ankolafy roa amin'izao fotoana zao. Zay ny teneniko anao hoe reny zany tokony hoe
Oui, j'ai le renouvellement de classe politique. Il a un ami de Sandro Kouakancho. Il a un ami de Sandro Jefazata. La Landirine, oui, on profite aussi de cette situation. Maritano Nimtur, Maïsin, t'étais ami Tafa, Tewir, Saroyan. Nous, tout ce qui est au Madagascar, nous, Manditch Manabaka, en chaîne revenir pour le taptis à Malakas. C'est un Javatan Krewa, oui, tout comme pour fou. Pour fun malagasy amin'ny roapolo décembre pour fun ro candidatako ary zany dia endasina mihitsy zany amin'le ataontsika hoe le adihevitra farany hoe mba miteny mazava tsara hoe inona ny tena hoe hitany vaoloana amin'izao krizy izao ielana koa zany amin'izy roalahy amin'ireo goaikantitra zay talitona ny tany sy ny fanjakana mandrakizay ary tokony ama fa tsy alo mitorana ngamba olona ny tany sainareo rahatsy rehefa tena hoe lahatra korazana zareo zay vao misy ataontsika hoe fivoarana eto amin'ity tany sy eto amin'ny Madagasikara. Fa eo amin'ny solombavam-boaka Frank Ramasona mety misy olom-baovao ihany koa amin'ireo, misy mpandraraha, mpanao politika, mpanakanto sy ny sisa tsy azo antenena amin'izay relève na andimby toerana ny mpitondra ve. Zany mihitsy ny mahagaga tsisy olona lalatsainareo dia hoe indépendant daholo. Zany hoe olona tsy miankina politique zany hoe le io koa ngena tokony le hoe le élection solombavam-boaka dia karazany lasa ataontsika hoe élection spectacle artiste mpanakanto mpanao sport ary ataoko ngamba fa sy mpanambola ary eto zany hoe mbola tsy nitazaina tao anatin'ny kolontsaina politique tsy nitazaina tao anatin'ny tantara politique tsy nitazaina zany ao anatin'ny ataontsika hoe amin'ny toetra zay tokony masoana hoe le hoe anasoa vahoaka hanao politika hitondra lavitra nyty fireneny ty tsy zay mihitsy zany zao mihitan'ny olona fa dia hoe karazana mampiseho fotsiny koa ary reny mampiseho hoe sasana tsy fantany inona ny raharahany solombavam-boaka, inona ny raharahany exécutif fa dia samy manao zay samy manao lalana sasany hoe izy nitsona lalana zay omeny vahoaka zay omeny mpifidy azy hoe ho atao vetina ny assemblée ka io no atokony hoe le toerana solombavam-boaka le asan'ny solombavam-boaka mihitsy mbola tsy nikisika zany tokony hoe raha tsy misy mihitsy école politique formation ireo antoko politique tena antoko politique manana toe foto-kevitra tsy ho tavoaka lavitra tsika satria ary hitanao tsara hoe tena tsy misy adihevitra mandeha amin'izay tadavitsika malagasy tadavina ny era zao tontolo zao adihevitra hoe tanao ary zany adihevitra ny candidat roa efa roa zay ny hitany olona dia nandisy farantenana foana ty zao ty fahatelo ty dia mitondray hoe sao dia mbola iverina amin'le hoe nareo nanao kapajakana anareo iverina amin'ny te olo foana fa tsy misy miteny mihitsy hoe inona ny tena hoe revirevo malagasy inona mba tiana ny fampandrosoana indrindra amin'izao hoe tontolo hoe fanolotoloana zavatra misy haute technologie eran'izao tontolo zao hoe ao anatin'ny iny aiza ny toera Madagasikara ao anatin'izay Madagasikara hoe mety hoe isana ataontsika hoe le pays émergent de l'océan Indien afaka dimbotona zay tokony mivaly teny ireo candidat fa mahagaga moa fa efa trantro sisa dia mbola tsy nahary mihitsy tsy mbola nahita lo programme zay mifaranjefy amin'izay. Isaoranao teto amin'ny fandarana tamin'izao arivo izao Frank Ramasona. Misaotra anao sinezy misaotra koa namatsika. Mandrapitafa amin'ny fotoana manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.